Ho ampitomboana mandrakariva ao aminareo anie ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Hivavaka isika. Jesoa Kristy tomponay sy Andriamanitra io. Faly sy ravo ny fonay ny amin'izay hitehirizanao anay amin'ny fahavelomana mandrakariva. Misaotra anao zahay fa mbola manana anjara indray hiaino hamaky ny hafatra avy amin'ny soratra ao masina. Koa velombelomy aty anatinay ny teninao, ahaizanay mandeha araka ny sitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Mofinainantsika anio indray ry havako dia hitantsika eo amin'ny bokin'i Ezra toko 10, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 9. Ezra toko 10, andininy voalohany hatramin'ny andininy 9. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: Raha mbola nivavaka sy nitsotra Ezra sady nitomany sy niankohaka teo anoloan'ny tranon'Andriamanitra, dia nivory teo aminy olona marobe avy tamin'ny Israely, na lehilahy na vehivavy, mba amin'ny ankizy madinika, fa nitomany mafy dia mafy koa ny olona. Dia namaly Sekania zanaky Jehiela, isan'ny taranaka Elama, ka nanao tamin'ny Ezra hoe: Izahay efa nanao izay mahadiso amin'Andriamanitsika, fa efa naka vehivavy hafa firenena avy tamin'ny tompon-tany ho vadinay. Nefa mbola misy fanantenana ihany ho an'ny Israely ny amin'izany zavatra izany. Koa aoka izahay hanao fanekena amin'Andriamanitsika, hisaotra ny vady rehetra sy hanary izay naterany araka ny anatra nataonao tompokilahy sy izay mangovotra noho ny didin'Andriamanitsika, ary aoka hatao araka ny lalàny izany, mitsangana fahadidinao izany, ary indreto koa izahay eto aminao dia matoki tsara ka ataovy izany. Dia nitsangana Ezra ka nampianina ny lohan'ny mpisorona sy ny Levita ary ny Israely rehetra hanao araka izany teny izany. Dia nianina ireo, dia nitsangana niala teo anoloan'ny tranon'Andriamanitra Ezra, ka nakany amin'ny efitrano nitoeran'i Joanana zanaky Eliasiba, ary noho ny tafiditra tao izy, dia tsy mba nihinan-kanina na nisotro rano, fa nalahelo izy noho ny fahadisoan'ny olona izay efa niverina avy tamin'ny fahababoana. Dia nandefa teneran'i Joda sy Jerosalema ireo ho any amin'ny olona rehetra izay efa niverina avy tamin'ny fahababoana, mba hivory any Jerosalema, ary na iza no tsy tonga amin'ny hateloana araka ny tenin'ny mpanapaka sy ny loholona, dia horobaina ny fananany rehetra, ary hesorina amin'ny fiangonan'ny olona izay efa niverina avy tamin'ny fahababoana izy. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, vao avy niseho vetivety ny fahasoavan'Andriamanitra tamin'ireto jiosy niverina avy tany am-pahababoana tany Babilôna ireto, dia indro fa niazakazaka nakany amin'ny faharatsiana indray, ka maro tamin'ny olona no nanambady olona avy any amin'ny firenen-kafa, na ilay ataontsika hoe nanambady jentilisa. Eo anatrehan'izany ry havako, Ezra ilay nantsoan'Andriamanitra dia tsy nantsoina hanarina ny ara-teo-karena sy ny amin'ny fahatsarany tanàna ihany, izay nanampy betsaka tamin'ny fanarenana ny tempoly sy ny fananganana ny rava tamin'ny mandan'i Jerosalema, fa indro ihany koa izy ankehitriny mitondra ny olona ho amin'ny fanarenana ara-panahy, dia mitarika ny olona sy miantso ny olona ho amin'ny fibebahana. Arak'izany ry havako malala,
mampianatra antsika kokoa ny dingana arahany amin'ny fibebahana zao mofinaina voalahatra eo an-dohantsika izao. Ny fibebahana arak'izany dia voalohany miantso ny olona hiverina amin'Andriamanitra. Miantso ny olona hiverina amin'Andriamanitra. Ny antsoina hoe miverina amin'Andriamanitra dia ahitantsika ireto dingana telo ireto arak'izay hitantsika eto amin'ity mofinaina ity. Ny voalohany dia ny fiverenana amin'Andriamanitra dia aseho amin'ny alalan'ny vavaka. Vavaka hitantsika eto dia vavaka an-dranomaso, tsy ilay endrika ivelany amin'ny vavaka akory ny zava-dehibe izay hitantsika eto hoe satria rehefa mamaky any amin'ny manomboka amin'ny toko 9 isika dia mahita ny Ezra izay tena nandritra ny fitafiany ny osona lavenina mitarika ny olona ho amin'izany fivavahana izany, ary tena nanao an-dranomaso mihitsy ka tsy ilay endrika ivelany tahaka ny fitafiana sy ny ranomaso akory ny zava-dehibe, fa ilay vavaka fitediavana an'Andriamanitra, ilay vavaka izay ifandraisana marina amin'Andriamanitra. Izay ny zavatra voalohany, vavaka an-dranomaso tahaka ny nataon'ilay zanaka adala fa izay rehefa ibebaka izy dia tonga saina dia niteny hoe raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony. Fa ny zavatra faharoa ao anatin'ilay hoe fiverenana amin'Andriamanitra dia ny fianianana na ny fanekena. Eo amin'ny 5:5 dia hoy ny voalaza hoe dia nitsangana Ezra ka nampianiana ny loham-pisorona sy ny Levita ary ny Israely rehetra, dia nianiana ireo. Ny dingan'ny fibebahana ry havako, indrindra izay efa nandeha tamin'ny mazava miverina indray ao anatin'ny fahalotoana ka te hiroso na manenina tamin'ny ratsy nataony ka hiverina indray amin'Andriamanitra, dia mila manao fanekena ary mila mianiana na andeha amin'ny fahamarinan'Andriamanitra izy. Ary ny fahatelo farany hitantsika amin'ilay hoe fiverenana amin'Andriamanitra dia ny fanarahana ny fandaminana. Misy fandaminana niantsoana ny vahoaka ao anatin'ny 3 andro mba hiroso marina amin'ny fibebahana, hiroso eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny loholona, dia napetraka ireo fandaminana samihafa ireo. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, tena zava-dehibe ny dingan'ny ao anatin'ny dingan'ny fanarenana ara-panahy na ny fibebahana, ny fiverenana amin'Andriamanitra. Ao anatin'ny fiverenana amin'Andriamanitra ny famerenana amin'ny laoniny ny vavaka ataontsika, famerenana amin'ny laoniny sy fahatsiarovana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ataontsika. Ary tsy mandeha ho azy akory ry havako malala raha misy kristianina anankiray niala tao anatin'ny fiangonana, nandeha nany tany amin'ny vala hafa any ka te hiverina indray ao anatin'ny fiangonana, dia ambara ny fitsipika FJKM fa mila manao fanekena ampahabe maso ny janona ho FJKM mandrakariva izy. Zahany ilay fianianana eto, ary ny fanarahana ny fandaminana apetraky ny fiangonana dia tena ao anatin'ny dingan'ny fiverenana amin'Andriamanitra sy ny dingan'ny fibebahana izany. Ny olona mibebaka zany dia olona manaraka tsara fifandraisana amin'Andriamanitra, fa anankiray koa dia olona manaraka atsakany sy andavany ny lamina apetraky ny fiangonana. Fa ny zavatra faharoa ry havako malala izay hitantsika eto amin'ity soratra masina ity dia hoe ao anatin'ny dingan'ny fibebahana dia tsy maintsy arahana asa hita maso zany, arahana asa hita maso. Ny olana fototra manko zany zao eto amin'ity soratra masina ity ry havana dia ny hoe misy maro tamin'ireo jiosy izay niverina avy tany ampahababona tany Babilôna, rehefa tonga tao amin'ny firenena izay nomen'Andriamanitra azy dia nisy maro tamin'ireny no nandeha nanambady jentilisa
no noverina izay atao hoe niaraka ny omby-piainana tamin'ny hafa firenena. Rehefa vakitsika nytoy an'ity boky Ezra ity ao amin'ny faraparany toko 10 dia voatanisa ao avokoa izy ireny. Misy hatramina olona 13 no niala tamin'ny fitsipiky Jehova ka nanambady olona avy amin'ny firenen-kafa. Misy 13 ka ao anatin'izany misy mpisorona, misy levita, ny Israely rehetra mihitsy aza. Tena hita mihitsy zany fa maro amin'ireo izay niala aza no mpitary-pivavahana tao anatin'ny fiangonana. Izay olona natao modely sy heverina fa natao ho mpampianatra no indroa lasa tamin'izany ka antsoina izy ireo hiverina. Ka ny fomba hiverenany dia aseho amin'ny endrika hita maso zany, ary ambarany 2 hatramin'ny 4 eto fa izay rehetra naka olona hafa firenena dia ambara eto hoe hisaotra ny vadiny sy hanary izay naterany. Hisaotra ny vadiny, ny hoe misaobady marina fa tsy eken'ny soratra masina ny fisaoram-bady, saingy ambara eto ry havako fa tsy eken'ny soratra masina ny fiombonany mpino amin'ny hafa firenena, izay tsy anambarana ny fahasamafana fotsiny akory zany, fa entina anambarana fa ndrao isika miombona amin'ny fivavahan'ny Andriamanikafa na ihany koa amin'ny fanompoana Andriamanikafa any amin'izy ireny. Izany no nahatonga ny apôstôly Paoly izay nilaza mazava manao hoe aza mety sy nazoika tsy atonanareo na hoe inona ny ikambanan'ny mino amin'ny tsy mino. Rehefa koa malala ao amin'ny tompo, ny taoma izy ireo hampiseho amin'ny fomba hita maso ny fisaoram-bady, hiala tanteraka amin'ny vady jentilisa, izay tsy midika fotsiny hoe vady jentilisa fa ny fomba fanao jentilisa sy ny fivavahana jentilisa izay fanompoana Andriamanikafa. Tsy maintsy aseho amin'ny endrika hita maso ny fibebahana, tahaka izay nataon'ny ilay zanak'Adala ka niteny izy manao hoe ody aho zao ka hiverina any an-tranony raiko. Tahaka izay nataon'ny Zakaiosy fa izay ka tapa-kevitra izy ka nanao hoe indro tompoko ny atsasaky ny fananako dia omeko ho an'ny malahelo, ary raha misy zavatra nalaiko tamin'ny fanambakana dia honerako avy efatreny izany. Tahaka nataon'ilay vehivavy mpanota anankiray ka nahafoy ny menaka manitra, ny menaka sarobidy iray tavoara natao tamin'ny tongotry ny tompo. Arahana endrika hita maso ny fibebahana. Ary zany koa ry havako malala ho antsika mpino, ho antsika izay maneho ny fahadisoantsika eo anatrehan'ny tompo, dia mila asehontsika mandrakariva amin'ny fiavaozana sy ny fanavaozam-piainana izany. Ho asehontsika amin'ny endrika hita maso fa niova ny fiainantsika, niova lasa antsoina hoe zanaky ny tenin'Andriamanitra, manana fiainam-bavaka, manana fiainam-panompoana hita maso matanjaka, izay fanompoana vokatry ny fibebahana fa tsy fanompoana idetavam-pamonjena akory. Fanompoana vokatry ny fibebahana fa tsy fanompoana idetavam-pamonjena. Zany no antsoin'ny soratra masina hoe mamoaza voa mendriky ny fibebahana. Dia izay no afatra ho antsika ry havako anio, mamerina amintsika ny antsoina hoe ny antom-pisian'ny fibebahana marina, hahatonga antsika ho tsara fifandraisana amin'Andriamanitra tokoa. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ao amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Vavaka isika. Jesoa misaotra anao ny amin'ny teninao izay mamerina anay ho ao am-balanao andray ny hafatra sy ny toromarika izay atolotra ao marina tokoa. Ankehitriny Andriamanitra ao dia mivavaka izahay ho an'izay rehetra lavitra anao, izay tsy mahatsiaro anao, izay miny manakipy ny masony tsy mahita ny famonjenao, ary indrindra ireo izay mbola tsy nandre akory ny fahasoavana izay
nomenao teo amin'ny Jesosy Kristy izay nahafony ainy teo amin'ny hazo fijaliana. Vavaka ho azy reny izay Tompo mba hahita ny anjara masoandrony amin'ny famonjenao Andriamanitra izy, mba hahita sy hahatsapa ny tananao Andriamanitra mitsotra izy. Dia ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany vavaka izany. Ho anao ny dera sy ny laza ary voninahitra. Amen.